ny fanjakan'Andriamanitra dia rombana amin'kery fa ny lehilahy sy vehivavy maheritreritra ihany no azo izany sy ankafi izany amin'ny fiainany. Fa tsy ireo matahotra, na ireo sarokenatra, na ireo malemy, na ireo be sitrapo, na ireo tsy mahomby, tsy ireo olona izay miteraka olana, na ireo olona izay matahotra fiovana, fa ireo maheritreritra, ireo sahy, ireo mavitrika, ireo olona milaza hoe mino an'Andriamanitra aho. Ilay tahotra ny olana hoe tsy ova mihitsy, le mihitsy dia lainga. Tsy ova mihitsy ianao, ny fianakavianao tsy ova zany mihitsy, tsy ova zany intsony ny olanao, tsy hanamboly zany intsony ianao, tsy hanambady zany mihitsy ianao, tsy hanampiadanana mihitsy ianao, tsy hankafy ny fiainanao mihitsy ianao. Le mihitsy dia lainga. Fa io aminareo, natao iova daholo ny zavatra rehetra, afa-tsy Andriamanitra. Ary miova ny zavatra rehetra. Ndao nge jery soratra masina ray, Hebreo 13:15. Ohatrany hoe lavalava kely zany eo am-piandohana fa mareta kely satria mahatsara zany. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo ao anatin'ny atendana fahirana, fitsiritana, fandrinan'ny fananany tany. Fa aoka hianona amin'izay anananareo na ny olana na izay misy eo aminao, ka eo amin'izay misy anao amin'izao dia aza matahotra ny tsy ovan'izany. Lazao fotsiny hoe fa ho faly aho aloha amin'izay toerana misy amin'izao satria Andriamanitra manana ny planiny. Izao ny toyany. Fa izy Andriamanitra mihitsy no nilaza hoe za tsy andaonao mihitsy na afoy anao akory ka hamelanao irery. Tsy andao a, tsy isy fotoana andaozako anao, tsy hanampiana, hanadinoina na hamelananao irery, hamelan'ny fiazonako anao. Tsy mba isy zany. Teboka famaranana. Wow. Ka tsy tokony ataotra zany aho hoe tsy ovy zany ny olana satria Andriamanitra manana planiny. Dia andao jerena 9:1. Ka dia sasy mavitrika ary matoky sika milaza hoe Jehova no mpamonjy ahy, ka tsy atahotra ninona, tsy atahotra aho na iorooro. Inona no azo ny olona tao amiko? Hoy izy hoe samy laza sika. Izay no mazava-dehibe ny hoe rehefa tonga ny fisainana ratsy izay miady hanohitra ny sainao dia manokabavy ianao. Milaza izay voalazan'Andriamanitra. Fa tsy manokatra ny vavanao dia milaza izay fisainana napetraka ny fahavalo tao an-tsainao tao. Sika ary ve ho mpitondra tenin'Andriamanitra sa mitondra tenin'ny fahavalo? Mba manan-kevitra ve nareo ny amin'ny asarobidin'ny fahalalahana zany karazan-javatra zany? Anananao hevitra ve zany? Ny any ataonao dia mivoaka dia mihain'ny olona dia ho ianao hoe tsisy hevitra hikorotanany fiainanao zany intsony. Zany hoe sika mila mianatra ny mahazava-dehibe ny lanjan'ny teny entin'ny herin'ny fiainana sy ny fahafatesana amin'ny lela. Ny tenin'Andriamanitra dia sabatra manohitra ny fahavalo. Ka raiso ny sabatrao dia ampiasao zany. Tiako ny fanehoanan'i Jesosy eo amin'ny Apokalipsy, mitangina soavaly fotsy miaraka mahazo tahaky ny afo, dia voalazany fa sabatra roa lela no mivoaka avy eo amin'ny vavany. Dia hainareo hoe inona moa zany? Dia ny ten'Andriamanitra zany. Sabatra roa lela no mivoaka avy eo amin'ny vavany. Ary raha afaka misaina kely vetivety ianao ao amin'ny fanahy hoe rehefa miteny ianao, raha mbola eo koa ny fahavalo, raha mety miteny zany am-pinoana ianao, dia tena tahaka ny sabatra maranitra zany izay mivoaka avy eo am-bavanao manapatapaka azy. Zany zao dia mety ray amin'ireo zavatra manandanja indrindra izay ampianariko ny olona raha mbola mampianatra koa, fa tsy ampy ny fahalalana fotsin'ilay teny. Fa mila mianatra amin'ny teny ilay izy koa ianao. Rehefa milaza dia vola tsy zavatra iovy eo. Ianao laza hoe Andriamanitra manana planina.
fa iovy zany. Dia avy eo misy karazan'olona matahotra fa tsy zavatra iova mihitsy, dia misy karazan'olona matahotra fiovana. Fa ny fiovana dia tsy maintsy isy zavatra vitsy amin'ny fiainana ihany mandrakizay. Hainareo ve zany? Ny tena tsika izao miova. Misy olona mbola tsy nevitra zany ve? Tsy manam-potoana andehanana amin'izany sika. Namatsika miova. Ny ankizy mitombo dia mandao ny tranony. Ny orinasa mandeha manao fandrarana. Ny fiarahamonina mesimba. Ny saitsika miova. Manova ny fanekentsika sika. Miova ny fomba fijerintsika ny fiainana. Mety misy zavatra ary amin'izao mandresy lahatra anao 100 isan-jato amin'ny fomba azo antoka, fa roa taona aorianan'izao ianao mety hevitra hoe tsy haiko mihitsy hoe ahoana ny fomba noko an'izany. Ary na dia izay ilayntsika aza dia miova. Izay tiantsika miova. Ny fanindrintsika miova. Fa rehefa misy zavatra miova eo amin'ny fiainantsika na dia zavatra iray tsy tiantsika hiova azy zany, dia miova eny ihany zany. Ny zavatra tsara indrindra afaka ataontsika dia ny manova ny saintsika, dia ny mandamina izany indray. Tsy misy zava-dratsy ohatr'izany hoe ny sainao any amin'ny lasa, fa ny vatantenanao no entona any anananany. Ndao jery soratra masina aloha izay mety efa mahazatra anao fa ataoko fa tokony jerena zany amin'izao arivo izao. Isaia 7:7-7:20. Aza mba matsiaro ny zavatra lasa na misain'ireo zavatra taloha. Indry za efa hanao zava-baovao. Koa ankehitriny dia efa miposaka izany, tsy halala izany va nareo? Eny amin'ny efitra no anaovako lalana ary any amin'ny tany ahy no asiako ony. Tsy tokony atahotra fiovana izany ianao fa amin'ny fotoana kely fotsiny tenanao izatra izany. Firy aminareo izao no eny andalam-piovana amin'izao fotoana izao. Hitanareo ny sasany aminareo izao tsy tia izany. Fa tsy hatazona an'izany amin'ny fiovana izany. Ka na dia ianao koa aza mety mila fanamboaran-tsaina. Andriamanitra andeha hianatra kafe izaho mihoatra ny nakafizako zavatra taloha. Ary za mino fa ho tsara kokoa ity mihoatra izay nandalovako. Izao. Ny antony iray mahatonga antsika voaratra matetika mandritra ny fotoam-piovana dia ny sombiny amintsika tady zava-baovao, fa ny sombiny amintsika dia mbola voafatotry ny taloha satria manana fanahy voafato zavatra isika. Rehefa nandao ny asako tao am-piangonana izay niasako teo amin'ny 5 taona, fantatro fa nilaina ny nandehanako. Fantatro fa Andriamanitra ny antso ahy hanomboka hanao ny zavatra izay ataoko izao. Fa milaza aminareo ampahatsorana fa ny raiki-panahy tamin'ny olona tao sy ilay toerana dia ilay fifandraisana izay efa vitako dia ilay fahazoako karama ara-dalàna. Tao koa dia kriana sady nikorotana teo amin'ny 3 taona. Taoriany ialako satria nivoaka ivelan'ny lalana azy izao tena natsiaro irery satria tsy niaraka tamin'ireo olona ireo tsony azy efa nahazatra ahy. Dia hoy ny olona hoe tena mahafinaritra izao ilay mandehandeha any, avelanareo aka. Dia nandeha nivoaka teny amin'ny lalana ka ny zavatra etra ohatra ny kely izany daholo dia nanana olona 20 izay eto dia folo indray ery tsaroako izay nivory tsisy afa-tsy olona 5 dia naka 5 tamin'ireo aho niaraka tamiko. Fa teny izany mihitsy. Fa dia lasa ihany rehefa tao tanàna dia mankany am-piangonana ny lahady. Dia ao daholo ireo namako sy ny mozika tsara. Ary ilay pastery izay miresaka ny fisotrondronoana izay efa ho avy. Ny tsisy tsapako afa-tsy alahelo amin'izany efa saika namoy fo koa. Fa avy eo anseny hoe tena nanao zavatra tsy nety tokony nijanona teo tiany. Ary mahitsy milaza fa tsy haiko izay tsy nety tamiko tamin'izany. Fa ny farany nisy olona niteny tamiko eo, olona tena niaraka tamin'Andriamanitra izany. Hoy izy hoe fa matoram-panahy izany. Ary antenaiko fa nampy olona tokoa izany izao. Rehefa
rehefa fantatrao fa nanao zay tokony atao ianao mifandrosoana amin'ny zavatra hafa kanefa ianao mbola maniry zavatra taloha foana fa mampikorotana kely zany matetika sa ahoana tahaka ny hoe fa inona ary ny olako mba nefitra fa nanao zay tokony ataoko dia maninona ny mbola mahatsiaro ohatrao foana satria ianao mila manome ny fanahinao tsikelikely foana mba hazonao ny sainao amen mba fantatrao ve fa ny olona izay avelanao hanana akony aminao matetika dia iray amin'ireo zava-manandanja indrindra amin'ny fiainanao tsy te handratra ny fihetseham-pony aho sa tsy te hoerery koa ngamba tsaratsara koa aminao no mandany ny alina irery mihoatra ny amela olona anapozina ny fiainanao fa zaho no tiako atongavana na dia anao fanapahana izany fifandraisana izany azy ianao satria fantatrao fa manapozina ny fiainanao zany tsy midika fa tsy hotsaroanao zany tsy midika fa hitanareo mety malailo fantrana azy sika fa miresaka karazan'olona azy zany sa ahoana hitanareo mihoatra noho ny mipetraka eo mpisakafoanana atoandro miaraka amin'ireo everinao fa namanao ampiasana dia mitondra tena tahaky ireny fitoeram-pako ireny ny amin'ireo resaka tsy mahomby sy mivoso-dratsy ary teny tsy mendrika ary koa izay mety lazainy anao eo maninona raha ampiasainao fotsiny izany fotoana izany isakafoanana dia avy eo mandeha mivoaka any dia mandeha tongotrany dia mba miresaka amin'Andriamanitra tena mety tsy ampy zavatra zany mety zavatra atao tsy ampy aminao mihitsy zany angamba marina aza matahotra fiovana zany azonareo rehefa maty Mosesy tena maliny zany ao amin'ny Josoa voalohany tsy manam-potoana itondrananareo any fa ny akany amin'ny Josoa izy dia nilaza zavatra mahagaga taminy maty zao Mosesy azoko antoka fa efa hainy Josoa zany indrindra moa tamin'ny fotoana nanaovana fisaonana ho azy rehefa ny teny Andriamanitra hoe efa maty zao Mosesy dia milaza zavatra betsaka mihoatra noho izany izy hoy izy hoe fotoana fiovanjavatra zao andray andraikitra vaovao ianao ivondray ireo zavatra izay efa nahazatra anao taloha tsisy mana ilatsaka izany intsony fa efa fotoana fitombon'ny olona izao ary angamba misy zavatra eo fiainanao izay efa maty nandritry ny fotoana ela fa mbola entinao ihany fa ny ilaina ataonao dia mamela ny taloha mba hahafanao mandray tanteraka ilay vaovao tokony hitanareo tamin'izany ezaka ny toroteny teto izay efa nanomboako nanahy akory aza hoe dia ahoana moa raha azonareo izay tadavinareo ilaza zavatra aminareo fa tsy mbola nahazo hevitrano feno olona mitehaka izany tamin'izany teny taloha maly ariva tamin'izany namaky ny omaly raha ohatra zany ka raha ohatra zany namaky ny Hebreo faraky ambin'ny folo ireo andry ny finoana ireo mahery fonofinoana dia namaky izany rehetra izany asy ireo olona nino rehetra ireo nino fa voalaza hoe izy rehetra maty ny toy sy nofezy ny finoana fa tsy mbola nandray ny fahatanterahany teny fikasana izany hoe tena eto mihitsy izany hoe zao ohatra ny amin'izao fotoana izao za zany tsy milaza hoe Andriamanitra tsy nandray an-tanana azy ireo fa Andriamanitra nanana planiny izay samy hafa kely amin'ny planin'izy ireo fa Andriamanitra tia hanambatra antsika foana sy hanao antsika mpikambana amin'izany Andriamanitra tsy manome antsika izay rehetra tiantsika foana ary tsy tokony ataotra izany sika ny ilaina lazaintsika hoe raha tsy mahazo izay tiako dia izany dika fa tsy tokony azo izany zany afaka mahatoky an'Andriamanitra tahaka izany fa isika raha tsy mahazo izay tiako dia midika tsotra izany fa tsy natao ho ahy zany ilay izy fa ilaiko ilay izy ampangino sainao ny amin'izay ilainao dia enoy Andriamanitra miravoravoa amin'i Jehova dia omeny anao izay iriny nofonao fa tsy izay iriny nofonao Andriamanitra manome antsika ny zavatra sasany ilaintsika fa tsy omeny antsika daholo ny zavatra rehetra satria matetika tsy tena endro loatra sika mahita izay teny ilaina
misy olona zao mipetraka eto androany zay efa naniry zavatra tany amin'ny lasa dia tena niodikodina tamin'ny nofiana ianao dia nahazo fa amin'izao ianao maniry amin'ny fonao rehetra ny mba tsy nananan'izany re olona tena satra ny azoko amena amin'izany ka tsara aminao ny miandry an'Andriamanitra Andriamanitra tsy tiana an'izany raha tsy tianao aza matahotra ny tsy azo izay tianao izany hitanareo Paoly eo amin'ny Filipiana 4 efa nianatra ny faly na amin'ny fahafenona na amin'ny tsy fahampiana ianareo nahoana satria efa namela ny tena no an'Andriamanitra izy ny hoe mamela dia tena teny mahafinaritra tokoa nianatra izany teny izany angamba 20 na 20 taona lasa sarobidy manahoana moa zany hoe mamela ny tenanao amin'Andriamanitra izany dika fitenenanao hoe Andriamanitra mino amin'izao fotoana izay velomako izao fa ao amin'ny sitraponao tsara ka izay mitranga amin'ny fiainako dia asoa foana na manao ahoana na ahoana izany dia hiditra ao amin'ny planinao fa tsy hoe tena halako ty halako ty io madama tsara tare eo amin'ny larana fahatelo ihany zao ny tiany afatra zaho tena tsy azoko inona mihitsy hoe ny zavatra mitranga amin'ny fiainako dia Andriamanitra za tsy nilaza hoe ny zavatra rehetra mitranga dia zavatra izay nataon'Andriamanitra ny fiainako daholo fa ilaza zavatra ray fa raha tsy esoriny eny an-dalana izany rehefa angatantsika aminy dia mety tiany ampiasaina izany no amin'ny tanjona lehibe hafa nitahotry ny tsy ahomby fa lazaiko dia ny meloa fa sika rehetra andalo tsy fahombiazana amin'ny fiainana fa tsisy olony tsy fahombiazana izany ny tsy mahomby amin'ny zavatra iray tsy midika fa tsy fahombiazana ianao fa milaza aminao tsy mahomby ianao rehefa mialan-daharana izany ihany ny fotoana tokana ahafanao milaza hoe tsy mahomby dia hitanao izao nitahotry ny tsy ahomby dia endrika ray isehon'ny fanosiosena raha tsy mahomby dia andavy Andriamanitra ahoana no hevitry ny olona andavy izy ireo inona no lazainy fa mila sasasika dia mila mamindra sy mikatsaka izany eto indray zao manana tantara maro tsy anam-potoana hitantarana azy rehetra aminareo fa zao no lazaiko tsaroako imbetsaka teo amin'ny fiainako izay tena natsiarovako tahotra fa mbola nandroso ihany dia nanao nydingan'ny finoana dia hitanareo matetika mihitsy isaona n'Andriamanitra fa tena nety ilay zavatra fa nisy fotoana rehefa niezaka anao zavatra ka tsy nety izany ka ilaina manana fatokisana feno ianao ahalala hoe nanao tsy nety no veriko fanontarian'Andriamanitra ka hidiso ka ahitsano izany dia mandrosoandray aza manaiky hoe ny fahazosoanao no faran'ny fiainanao fa raha nihevitra ianao fa nandriavy amin'Andriamanitra ka mahita avy eo fa diso izany dia aza misaina amin'ny androm-piainanao sisa hoe tsy afaka mandriavy amin'Andriamanitra tsisy olona mandry amin'Andriamanitra tanteraka izany tsisy olona tanteraka amin'ny fitarian'ny fanamasina fa mianatra isika tia ampahery anareo androany mba ho kristiana maherisetra dia hoe ianao hoe fa inona ary zany resaka resanao izany jereo no Matthieu 1:12 mahery fo maherisetra ary hatramin'ny androny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny fanjakan'ny lanitra dia rombahana ary ny mpandrombaka maka azy ankeriny tahaka ny loka sarobidy ny anjara amin'ny fanjakan'ny lanitra dia tadavina amin'ny fahavitriana tanteraka sy ezaka mafy raha mianatra ireo tenireo ianao maherisetra herisetra dia maherisetra manana dikany roa samihafa izany misy teny grika roa samihafa ka ny ray voalohany ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahana izany midika fanafian-dratsy fa ilay maherisetra midika hoe mahery fo sy manan-kery ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahana amin'ny kery fa ny lehilahy sy vehivavy maherisetra ihany no azo izany sy ankafy izany amin'ny fiainany fa tsy ireo matahotra na ireo sarokenatra na ireo malemy na ireo be sitrapo na ireo tsy mahomby tsy olona izay miteraka olana
nareo olona izay matahotra fiovana fa ireo maherisetra ireo ireo mavitrika ireo olona milaza hoe mino an'Andriamanitra aho ary tsy matahotra ny amindra mba hahita raha avy amin'Andriamanitra marina izay ndrenesiko na tsy. Hitanareo nanao izay andehanana amin'ny tele failabe aloha nanaovan'Andriamanitra isio tao dia nanova studio kely izay tao Saint-Louis ka dia nahazo fandarana ray izay aho dia nakatelo na efatra tamin'ny mpiara-miasa tamiko aho dia nipetraka izay dia za zany eo amin'io manao hoe mpampiatrano ka manontany azy ireo sy manadiady azy zava-nitranga dia za ihany no mametraka fantaniana dia za ihany no mamaly azy dia nipetraka fotsiny teo zany zareo tahak'ireny famenona toeran'ireny fa tsy zany akory ny tadavin'Andriamanitra tamiko mba nimbohana ka inareo ny zavatra nitranga tao anatin'ny enim-bolana sy eo tamin'ny tele dia mail ray fotsiny no azoko sady tsy nisy vola akory tamin'ilay izy. Ka rehefa nanokatra varavaranaandriamanitra le retsy tahak'ireny rano ireny ka hitanareo fa za zany tsy nalahelo akory nandalo izany traikefa izany satria tena mipahitsiana matetika rehefa antsoin'Andriamanitra anao zavatra ianao dia mety hikorotana kely ianao amin'ilay fotoana izy zavatra itsingeva-efa izany ao anatinao dia hevitra ianao hoe tokony anao ty ary viasa tsy tokony anao an'ity fa ny zavatra tokana afaka lazaiko dia hoe mandehana dia izaho raha miditra eo amin-dranomasina mena ianao ka tsy misokatra zany dia emitra sarotra fatarina ange zany zany hoe ny raha tsy lirazonao dia tongotra lena fa aza mijoro fotsiny eo dia mijery ilay ranomasina amin'ny fiainanao rehetra ka manao hoe tena matahotra ny hita sao dia tsy misaraka eo ilay izy. Jereo niezaka nanasaraka ranomasina tamin'ny fandehanana tamin'ny tele ary nandeha aloha kely ny fotoanan'Andriamanitra fa rehefa nisarahany zany marina Andriamanitra nomevahana anao ary anao lalanao anao izy fa hitanao zao eno kely izay lazaiko izao anomevahana anao Andriamanitra sy anao lalanao anao fa ino zao fa mila faly ianao eo amin'izay toerana misy anao. Fa ohatrany hoe tsy mahafaly anao zany izy aloha mba inonareo ve zany reo hoe anao lalanao anao Andriamanitra dia anomevahana anao izy dia hoy ny rehetra hoe fa mila faly ianao amin'izay toerana misy anao. Fa nitahotra farany zao dia ny fafito izay tena tiako mariana dia nitahotra ny ho voaratra nitahotra no ararotin'olona aza mihaino ohatr'izany. Hitanareo zao tsy tokony atahotra ny voaratra zany ianao fa afaka milaza aminareo teny mialoha fa ho voaratra ianao. Aza manaiky zany karaza tahotra zany ifehanao tena ho itsahany olona tsisy rarahany olona tena ho adinony olona mihitsy ny amiko tena ho voaratra ho ararotiny olona fotsiny aza mihaino ohatr'izany. Lazao hoe Andriamanitra ho atoky anao fa raha manetry teny eo ambanin'ny tana maherinao dia atoky anao fa raha amela ny fiezahana hikarakara ny tenako dia ianao no andray an-tananahy. Raha ampijanona ny fiezahana miaro ny tenako Andriamanitra dia ianao no miaro ahy. Ary tsy izany ihany fa efa niezaka nandritry ny fotoana lava raha tsy maintsy hiatrika olana dia ho voaratra matetika ny mpanasitrana dia mihaino anatsika. Ka raha vatany vao voaratra sika tonga dia afaka manatona azy dia milaza hoe Andriamanitra mendrandranao anasitrana ty ferity fa mandany aina mitahotra. Dia ho farana kompetera voalohany toko 5:5-7 zany tiako jerentsika zany. Ary zao no teniko farany aminareo androany ko amin'izany manetrehetena amban'ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoanandro. Apetra ho aminy ny fanahiana rehetra ny aya rehetra ny fanahiana rehetra ireo andraikitra rehetra apetraka amin'ny daholo
aminy fa miainao ampitiavana izy dia mikarakaranao sy miambina anao. Ajanony ny fikarakaranao ny tenanao dia avelao Andriamanitra ho Andriamanitra.